atolotry ny malay misaraka groupoanareo izao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tranondrazana tantara nosoratan'ny Clémentine Sylvia. Novelomy Saloy, Miartina, Miray, Tovo ary Tsiry. Nandray fiosana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Volana. Or volana. Ahoana ry neny a? Karakara malaky kisa sakafontsika fa mbola iverina andeha hiasa ny rainao rehefa avy eo e. Or dada, verina hiasa hono ianao? Ie, fa inona no ametrahanao fanontaniana sy mahagaga anao amin'izany e? Ny asa asain'ny reninao atao tanterahana fa mbola andeha hiverina any am-piasana rehefa avy eo. Alina an'izao ry dada sy neny e. Ary nanomgoviana koa moa dada izany no miasa andro aman'alina ka. Zay akily asa ry volana. Tsy izay tianao no atao fa izay baiko ny lehibe sy ny mpampiasanao. Ka tsy efa asa famonotena ve izany e? Ny atoandro tontolo ianao efa miasa foana. Ny alina koa tia mbola miasa mandra-maraina koa. Tsy tanora tsona anie ianao ry dada e. Efa mihosa sy mitombo taona. Tokana ny aina ry dada. Sady ianao koa ane tokako e. Tsy manana afa-tsy ianao a. Asy neny angamba mbola manana afa asolany dada. Shh! Aza miteniteny foana koa ianao ry volana. Iza mahitako. Zao reny marina anaka. Fantatra tsara fa mpitsabo no asako a. Tato ato anefa dia tonga eto amintsika ny valana retina mandoza iray avy any ivelany any. Valana retina azo tamin'ny biby izy io e. Zany ve? Ary efa maro ny tratrany eto amintsika amin'izao fotoana izao a. Izany hoe tena malaky mifindra izy io a. Tena izay vo dia lasa ohatran'ny renindromotra reny. Ary na vatan'ilay olona koa aza nge dia lasa miapotika ohatran'ny voatondraka amin'ny asidra reny e. Andrekako. Ka rehefa vo izy dia eo amin'ny 3 andro eo ihany dia mivara amin'ny fahafatesana. Enjany izany a. Efa manao ny fikarohana ny fanafodina entina hitsaboana sy ho fanefitra izany ihany izay amin'izao fa tena mbola tsy hita izay tena marina. Dia izany anie io asana andro aman'alina io e. Tena mampirikotra izany ry Tena dada. loza mihitsy izany. Fa manahoana tsara hoe fomba findra no izy ianao teo. Amin'ny alalan'ny fofinaina. Izany hoe rehefa mamoaka fofinaina izy a dia ianao indray no misintona rivotra avy aty ivelany ka amin'ny alalan'iny ny tonga dia mahatafiditra avy hatrany any anatinao an'ilay virus. Tena grave izany. Zava-doza be mihitsy ne izany e. Araka ny henoko anie dia efa nisy 3 ane hono izay no mahaton'ny io aretina io e. Mahatahotra ka. Or dada sy neny a. Ndao hiala teto tsika fa tena ho fahatetony tsika raha izany no mitohy e. Ka tsy izany fahafatesana izany ve moanaka ny andrasantsika eto an-tany eto a? Tsy misy resy tsy miady izany ry izy mianaka. Tsy maintsy miady aloha tsika. Ary tadidio a. Fa tolona mambato lambo koa ny fiainana ka izay tsy miady ho mivaky loha. Ny tanjona dia ny andresy foana e. Maharary mihitsy koa izany lohako izany mieritreritra an'izany ka. Ary aleo amin'izay aloha izany dia karakara sakafo sao tareo ary dada e. Tsy janta ve ty mamikiviky mandeha ho any amin'ny volany ty e? Sady mibaby kitapo no mbola manao fanamiana ohatr'ireny andeha hanatra ireny anie izy izany e. Ary andeha hiantso amin'ny volana angamba izy izany. Aleo injena fa toa tsy mahita mihitsy izy izany. Tsanta! 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 Oay, kanto. Fa ahoana? Ngasy hianatra e. Efa firy izao tao mbola tsy taitra foana ihany nareo. Fa ahoana e? Izay avy nahita mpianatra tsy nahara-bavao marina. Fa ahoana e? Nareo nefa tenena foana amin'ity be lalao sy tsy mivaky loha amin'ny fianarana ity e. Loza nareo nanao jeu indray ngamba dia izao tsy maraka vaovao akory. Ary toa mangina be marina nge kely lalana e. Fa ahoana e?
tsy misy mianatra le sy mpianatra rehetra. Izany ve? Midaholo ihany koa ny ankamaroan'ny orinasa sy ny fivarotana. Zaza saiko tsy nahita mpivarotra kafe sy mofo fa tany ambony be tany aho vao nahita. Marina veka izany. Sao dia mba manany ihany fotsiny ary ndrity tena mba ataovy matotra rangavatsy. Tena maritra le izany a, ela koa. Ka inona ary izany no mahatonga izany rehetra izany ha? Tsika zany sady mbola tsy vakansa no tsy anaty andro fety koa nefa somary gaga ihany a nahita an'ireto mpivarotra rehetra izay nolalofako fa toa ny katona daholo ry zareo. Hitako moa ny olona izay nahita somary ohatran'ny me daholo avy ihany koa. Ka moa zaharery izany no mpianatra ny lanja kitapo sy nanao tenue eny an-dalana. Ka moa za tsy nahara-baovao izany ny dikan'izay. Fa eny e, tantarao amiko aloha izany zavatra lazaindry hoe vaovao izany e. Sady aleo aloha hoe sorona mihitsy ity tenue-ako ity fa tsy mahamenatr'olona. Andao ary aloha iaraka amiko anaty an'ireto mofo sy kafe an-dadanay sy neninay reto dia avy eo miaraka makany andro-volana antsika sy lahy. Dia raha tsy tratra antsika intsony izy dia ahoana? Izy nefa andeha ho aiza eo e. Ireny ve hozy elany tsy ara-baovao, zanaka dokoterana iny e. Tena marina izany. Andao any ianary e, andao. Vonitsoa mba saivampidirin-drato amin'ny garazy aloha io fiara io fa tena tsy vitako intsony marina e. Fa inona ary tia mampisepotsepotra anao ty e? Fa misy inona? Nisy inona izany tany ampiasana anao tany? Tsy misy inona re fa tena reraka be fotsiny e. Tena sady fandra be koa nge izaho izany e. Fa ndana aloha mba amboary ny fandriana atoriako ka. Ndao aloha hihinana vary sosoa maraina na izany aza fa sady izao koa le izy mbola mafana tsara koa. Avelao aloha za atory mihitsy e. Fonosy eo fotsiny fa hohaniko eo ihany io avy eo. Fa nanahoana tokoa aloha ny tany tamin'ny alina e. Dia ho sanatria ve ka efa voa ianao? Vonitsoa, avelao re za aloha atory mihitsy tahin'Andriamanitra ianao a. Ianao koa izany? Tapoka sahady izy. Avy aloha mandro ary e. Fa inona koa izao mampimihanina eny amin'izao ka? Ka tia dadanareo akiko. Vao nitapoka izy tonga dia nieritra be tsy nahatsiaro izay ambonin'ny tany akory. Jereo ity vavany ratsy tsy voahidiny intsony. Ny blouse amin'izany mbola eny akodiny koa. Neny koa izany? Mamafa anie ny asa ataon'ny dady e. Tsy mba tsapanao mihitsy angamba hoe miasaondra manalina ane izy e. Fantatro izany anaka. Fa hono aloha. Mba inona ke vaovao any ivelany any a? She, nareo koa dia mihiboka ato an-trano ato foanako. Kanefa sady tsy mandefa radio, tsy mandefa tele. Neny a? Ahoana? Aleo aloha tsy hoahana mihitsy ity kiraro ny dada ity fa toa jerijereny fotsiny ane e. Eny ary. Ao, sady manery be anazy le izy. Sady tsy mampikoriana tsara ny raha amin'ny tenany koa izao. Io tazomy tsara fa hanindro anazy ahy. Tazomy tsara. Jerendry ity izy. Neny a, ianao ve zazakely? Inona izany izao mampimihanao amin'izao ka? Ka oka aloha fa tena tapaka mihitsy angekiny tsy naiko e. Za ve dia tsy ampimieretsy a? Tsy mba matotra mihitsy rangana areo le. Lasaka ambany rarakivoko. Ay ve za ty ato an-trano ihany e. Otry ary mbola manao blouse fotsy koa aho izany ka. Fa iza ary ny tondra taty e. Reraka ny torimaso marina ianao ka. Tsy nisy nanatitra izany ianao e. Dia nandeha inona izany? Ao anie ny tomobilanao e. Aiza?
Tsy tafiditra ao tsony ilay izy dia nasaina nampidirony raty gardientsika. ay moa Ie, zay vao milamina ny saikoko. ka hisakafo amin'izay izany ianao io? Aleo aloha hihinana fanafody kely mihitsy aka. Zao ry izy mianaka. Mitandrema tsara nareo fa tena mila tsy vofetsony ty aretiny ty ary tena vao maika mianaka be mihitsy ilay izy. Zany ve? Misy dokotera ray namana izay aza atao efa tratrany tena tao ahoana izy ry dada? Tena tsy nisy hevitra na dia efa natao daholo aza ny ezaka rehetra dia tena tsy mety na atao ny tsindrona fa satria nge izy efa voan'ilay izy rehefa miparitaka be tao anatin'ilay virus raha ny marimarina kokoa ka ilay tsindrona ne izany fiarovana fa tsy fanasitranany fa ngamo izy izany ry dada tsy vita vaksiny meloa ka mbola fikarohana sy fanandramana nery volana no natao fa tsy hoe efa mivoaka ofisialy ny tena mahomby azonao na zazao aza ny raha tsy mitandrina dia tsy maintsy vo ihany koa sady hoany eny aloha sakafonao fa mangatsiaka ka dia inona moa izany no tokony ataontsika amin'izany so dia mba tokony isy fanapahan-kevitra raisina ihany re sa hiala amin'ity asy ity ve no? Asa efa nekaiko sy nanaovako fianianana io raha matoa ary adidy tsy maintsy tanterahako ny hamonjy ny mpiarabelolamiko hamonjy ny fireneko ary tsy lavilefona mihitsy dia sanatria ve izany ka hoafony dada izay sineny ka hoaky dia raha sanatria ka maty ana ry dada ka ary raha zao fandehan'izao dia tsy maintsy hovoa koa izany izay dia ahoana nareo anankiroa fa lazaiko anareo fa ny olona miakatra tsabonao amin'ny hopitaly eo izany ka 20 mahery isan'andro raha kely indrindra izany miandry aho daholo fa izay izany tsy mba miandry anao ato aza ampitoviana ho zany ny fitiavako anareo nge ny maty matesaka ohatran'izao fa tsy hoe no ny fianiananao ve no nahatonga an'izany ka aleo arekeko fa hotohizako fotsiny hoe noho ny vady aman-janako fa ny ady izay ihany ary tadio tsara izay mitandrema tsara nareo ary manomboko izao dia aleo ngamba tsy mivoaboaka atsony raha ohatra misy zavatra ilaina dia meva ihany aloha irahana miantsena rehefa tena misy zavatra tsy maintsy dia davina asay vao mitandrina izy amin'izay olona mifanena aminy ka hita fa efa mena masony fa maninona ka mena maso izy satria sepitra dia iny fofinaina iny ilay miditra makany aminao amin'ny andro voalohany mahavoa azy ny mena maso iny azonareo fa amin'ny andro faharoa kosa dia efa manomboka mivoaka raha efa mamofona daholo ange vatany izany hoe amin'ny tenany hatrany amin'ny masony ny oriny ny vavany ny sofiny rehetra iny Andriamanitra dia eo amin'izay miambodonaka ohatry ny reny mivoaka setroka sady potika amin'izay any amin'ny andro fahatelo izany ve farahotsana koa izany ka ary ny farany ange dia zava-doza fa eo amin'izay no tonga ny fahafatesany tena aza mandeha antsony ianao ka andao tena hiala teto tsika telo mianaka tena marina izany mihitsy ndao tsika andehana amin'ny tany tsy misy olona mihitsy tena mbola mamany miana ry dada sy neny izany mihitsy tsy ho lany andro amin'ny adalanareo mianaka eto aleo iomana dia andeha hiasa indray aloha ohatray marina ary tena efa amin'ny efatra sasany ariva zatoka izao zay aloha fa lasa eny ary Odio Santa fa ahoana misy inona lesy bonjour Londry zaho malahelo amin'ny volana fa tsy hitako mihitsy izy atsony izy tsy mandeha ny telefonany andeha hananany an-trano nefa ny bedony izy raha vao mivoaka atao tena tsy azoko mihitsy izany ve dia inona izany ataontsika selaka fa fofoninona aloha izany
tohatran'ireny hoe fofona hena maimbo reny a marary any dada sy niny lesy marary izay no tsy tenenako mafy fa sao henony eo hoe misy olona ato lozy zany de ahoana zany ry kanto de ahoana ny atao ary aza miditra antsony fa andao andositra hiala teto ka matahotra aza miteniteny foana ry tsanta fa ahoana everinao ataoko aiza raha ndray aman-dreniko e ho ariko zany ndray aman-dreniko aminao kanto amin'ny alalan'ny fofonaina angehony ny findran'io virus io e ary efa fantatrao tsara fa zay tratran'io loha hatreto de tsy misy fanafany fa afaka 3 andro de maty avy hatrany iny fatako zany fa to de moramora aminao ery no miteny an'izany ataoko ahoana no andositra ny dada sy neny marary ao tsy vitako izany tsanta avy alao hiara-maty amin'jareo ao raha andeha ianao ka ho faty ato koa nge zany ndry e zao ary aza manatona azy latsaky ny 2 metatra mihitsy ndry de voay daholo varavarana rehetra hatramin'ny varavarankely iny zany hoe sakany mihitsy zany no fofonain'zareo tsy azo ndry ve zany e ino misaotra betsaka lesy amin'ny torohevitra ao fa hiaraka ho any amin'ny volantsika zao de za miantso azy de lahy miandry ety ivelany ary ok ary misaotra kia de ataovy aloha zay fomba rehetra tsy voan'zareo reo ato an-trano ato mba tsy hiparitaka any amin'ny hafa io virus io ohatray ndasy hoe avy any an-trano ty ndasy vakiko hoe mody any any lafa marary tampoka imiary andriamanitra marary koa ny zokinay de tsy maintsy andeha ody azy zany zao de zao ndrekako de inona ny ataontsika amin'izany ry tsanta raha mba azo atao aloha de mba hiangavy andria mba ho any amin'ny volany e de ampitao aminy aloha zay vaovao zay de asaivy mamelona telefonina foana izy raha alina fa tsika telo mila mifampiresaka sy mifanome vaovao indray e sa ahoana eny ary andana lofonjeo marary enganika mba ho aretina hafa ny mahazo azy fa tsy sanatria ty arety mandozy ty zay aloha fa lasa olona marary daholo hoe reto misarangotra amin'ny fitaratra ao ivelany ao ireo ary tena efa voadrabe daholo any ny tenan'izy ireo zany inona ary no ataoko amin'ireny tena ny fanandramana natao koa ty no tsy nisy naomby daholoko ato ty tsy misy dokotera afaka hanampy ahy mihitsy fa lasa nandevo ary aleo aloha mafisina nidin'io varavarana io fa nisao tafavoaka eo ireo so ihany aloha fa reny karazana fitaratra tsy mora vaky reny izy ty inona reno ataoko amin'reto olona reto hoe fanafody ampiasainy ty tsy misy mahomby ny fandevenanareo maty no hatrehina mila isan'andro so ihany fa misy an'io varavaram-pitaratra matevina eo aloha miaro amin'ny fofonain'reto tsy hiditra ty ary tena ozongozoniny mafy ana izy zany aza hitako marina ka vovahana eo io aleo hitadevitra zay voahana tato fa tena romotra reto marina salama tompoko manahoana kirikanto manao mama volana ao ve volana azafady tsy mbola marary velondry io e na efa sanatrian'izany misy soritra aretina azafady tompoko tsisy ka afaka manamarina mihitsy nareo ka mila mailo ihany mantsika amin'ity arety mandoza aty ka fa inona aloha ny tena antondian'ny kanto aty tady amin'ny volana io ay ve ndraso atsoka izy ary volana tedaviny kanto aty ambany akindria mba saivy miakatra ty ane izy roneny mbola manao zavatra kely amantsy
ao aronky mandroso any amin'ny efitranony any fa mbola manao zavatra hono izy a. Eny ary tompoko, ao fa ho any aminy ary ahy e. Volana manao ondry? Manao aony kanto? Dia inona kiny vaovao izay ela be izay a? Ary aizy tsanta? Za mihitsy akino aleko aty amindry io e. Zany ve? Falibeka iza. Tena efa tsy nanantena eona amin'ny tsony aho mantsy. Fa ahoana kosa kia? Tsy maintsy mbola eona foana kira mbola eto amin'ity tany ity a. Marina kely izany a. Dia teneno aingana moa hoe inona ny nafarana andry e. Tena liana be mihitsy anie izahay e. Sady dadanay koa izao efa ho avy eo. Azao kiny nafarany anahy. Miary fa ninona tindry? Ohatray tao tsy mamaly. Ary aleo aloha entahana 2 metatra ihany fa ataotry ny hafahafa izy izany a. So ihany ve fa mivoaiko daholo ny varavarakely rehetra. Ho aiza ho andry ary aza manatona aloha ka. Alao tsy manatona mihitsy aloha. Ary aiza koa ary Ando sy Meva sa mbola matory fe? Ando sy Meva, mba via ty aloha nareo apio kely a. Dada! Andriamanitra, tena efa nidira le virus daholo ka ny olona ato an-trano. Iza tsony izany ny hanampy ahy eto? Tsy maintsy manavitra aina izany. Ary aleo andeha. Dia nefa andeha ho aiza nefa? Ny andro ty alina be tsy hifankahitana. Mialama nareo a. Aza manatona mihitsy nareo. Tena tsy maintsy manavitra anay fa tena tsy tompony tena ntsony reto e. Aleo fiaina kely ato ambadiky ny sezato aloha. Zay. Ohatray. Ary tena hita foana angia zany e. Sady Allô? Kalma alondry e. Dia inona no tokony atao amin'izany sa ho avy ihany ve za? Loza koa izany fa mahereza alondry e. Dia tony tsara fa ho avy ihany sady efa andalana ho any aminareo mihitsy nge za zao e. Aza makatilo fa alamitsara niany azy ilozan'ireo somonareo salamy io fa hiatao volana lesy Ka za io nge fa andalana ho any aminareo ahy e. Sady nisy vaovao be dia be ho tantaraiko aminao. Ary tena matanjaka be reto olo reto izany marina. Tena efa mandeha mafy be aty nefa mbola tsy afaka lavitra amin'ireto akory. fa manina ho hainao zany tosepika be mila teteny Efa ty akaiky ty ahy e. Tonga dia voay mihitsy aloha varavarana fa tsy maintsy niazakazaka kely aho. Waito tonga sady la midiranga anareo aloha e. Dia dio aingana io varavarana io aingana. Ary iza daholo reto olona nanenjika an'la reto e. Idio le varavarana aloha. Ataovy mafy tsara, ataovy mafy be mihitsy. Razana daholo nina atao trano ato e. Aza matahotra indray fa tsy hamindra virus tsony ny razana e. Tsy misy fofinaina tsony mantsy ireny dia tsy atahorana. Andao aloha tsika se lahy antso amin'ny volany e. Aleo indrindra miresaka aminy fa za mbola tsy milamina mihitsy ny saiko rangaha. Fa zao kanto maheresa aloha indry dia matanja. Aza milofika fa sady fafa aloha ny ranomaso indry fa eny e mafy izany atao hoe nilozan'ny dada sy neninareo izany. Misaotra tsanta. Mananamana tokoa manana ny lahy. Ny havanao tsy salama aza fonao ny laozana amin'izao alimbe izao. Misaotra re tena misaotra. Ary maninona ho ianao no tsy matory mihitsy e. Efa mba tsy miantsa andray ve vao tsy mahita tory. Enjana be sady mesarotra ny asa ary vonitsoa. Ka matory ho aloha.
mba hararoty izao fotoana kely ahafahanao matory aty an-trano izao aleo aloha raha pitsy mihitsy miresaka an'izany azy izany ka tena efa miatra manaina anie ny zava-misy ry vonitsoa ringana amin'ny firenentsika dia nao tapitra ny olombelona raha izao no mitohy dia inona moa izany no andraikitra ho raisina amin'izany eo sa mbola iankin-doha amin'ny fanjakana ihany sa hoe verinao fa mipetra-potsiny koa ary mimpitondra fanjakana efa samy tsy matory andro aman'alina ny tompona andraikitra rehetra anie mitady vahaolana farak'izay malaky efa tonga any ny fanafody izao araka ny vaovao voalaza farany teo fa ny fitsinjarana azy isaky ny faritra ny sisa fa misy inona tsara hoe ry dada tsy misy idiranao izany fa mandehany ianao matory ry volana vao nahazo avatra tamin'ny namako za teo vao avy ny telefonana ry zareo fa tao hoe maty daholo ny ray aman-dreniny kanto ny an'ilay anankiray indray moa ohatra ny mivadika zomby daholo no ny tao an-tranony dia manenjika n'ilay mbola tsy marary reny ka ohatran'izany mihitsy angeanaka no miseho any velana any amin'izao izay no nanjoa teo amin'ny hopitaly reny ka tokony hisaotra an'Andriamanitra anie izany tsika mbola navahany tamin'ny olona rehetra izay mihitsy ny tokony ho fiainana ato an-trano ato fa izao aloha ry dada sy neny nahoana anaka aleo azy izay mpiara-mianatra ohatra mba handeha ho anambanivohitritsika fa aiza moa izany aminao ary ny tany tsy izy fahafatesan'izany amin'izao mba hafahafa kokoa nerine izany hoe anambanivohitra izany sady izay ange tsy hoe hifangaro amin'ny olona be dehibe rineny rehefa tonga fa ao amin'ny trano be izay no hipetraka fa aza mipetraka any amin'ny tranondrazana any ambony any nareo fa any ambany ihany fa misy firy moa izany nareo ny hoe ndeha hiaraka an'izany tsy dia hoe izay ray kilasy rehetra ne no hiaraka fa izay ray gropy eo amiko ihany izany hoe eo amin'ny fito eo izany izay no ray gropy dia mitondra akanjo mafana sy lamba matevina ary fa mangatsiaka ihany dia aza diny koa ny telefonina ndria mba hahafahantsika mifandray amin'izay koa mba afaka mifampita vaovao foana izany eny rerineny ary mandehana amin'izay ianao ry volana matory efa amin'ny telo anie izao eny ary inona-tsony koa moa ny torimaso azoko amin'izao manoloana an'izao vaovao rehetrarehetra heniko androan'izao dia atory ary afa soava-mandry nareo eny akia iza moa izany sisa nandrasana dimy izao tsika reto ary iza tokoa moa izany ny sisa andrasana sandy sy avitra angamba sisa ary sao dia tsy handeha ary zareo efa adindray sasany aneny na tonga avantsika teto marina raha tsy mehatandro ihany ny andro mbola lavitra neny dia tongotra tao izao aleoloha andrasandrasantsika kely ry zareo anatin'ny atsasakadiny sady tsy fantatsika kosa ny izy antony mbola tsy nahatonga ny zareo raha ny tena marina aza zao dia tokony hoe izay sy kantony zao no tokony ho tary satria alina tontolo tena tsy natory sady izay mbola faty no lalaovina sy nalevina ny fianakaviako manontolo lasa rombotra sady ny dirany virus tsy mamela amin'ny fona mihitsy ao anatiny tena enjana zaza ny avy any an-trano tsy nahatondra afa-tsy telefona sy akanjo reto akoditra reto tena marina izany reto mafy tokoa ny nahazo anay tamin'ny alina iny tsy natao indriamaty aloha ny olombelona ho ny soratra masina iny fa mandefa mesazy izy dary reto ay aloha vakina vakio efa andalan'izay somary tara kely fa tena sarotra be miala amin'le sakatsakany aty andalana izany hony kosa fa mandra-pahatonga ny zareo aloha dia mba tantarao anay momba ny lalana any ny tanàna ivatanantsika ny mponina ny sy ny sisa marina mihitsy izany sady aleo ranga manao ohatra ny dian'ny tanalahy ihany jerena ny eo aloha moa jerena koa ny eo ariana mba fantatra sahady izany hoe izay mba lalana le rehetrarehetra
le trano aloha araka nefa teneniko taminareo iny a dia tranondrazanay ngeza be le trano dia malalaka ny sady misy fitaovana ary fomba be ao ay kosa manara-penitra lakozia tena complet fandriana maromaro sady malalaka tsara ny lamba sy ny sisa moa efa misy ny olona indray dia mifanalavitra be daholo raha marina tena trano tokana mihitsy ho ivatanantsika io e tsara kosaka izany a fa ary ny sakafo izany ahoana aza koa lesy no isy sakafo any a tsy efa simba sy pobongolo daholo vekiny a sangisangika izany fa eny e mety aloha izany e mety amiko mihitsy izany aleo aza mifanalavitra be ohatran'izay mihitsy mba analavirantsika ny renivohitra tena feno orooro sy arety mandozy ity ka eny e fa zao fotsiny aloha ny tombona azontsika any a hoe tena feno voankazo isan-karazany manodidina sady ao anaty fahavokarany tsara mihitsy tsika zaoko hoe tsara mihitsy izany ry volana tena tiako be izany fa jerenareo ny iza koa reny mihazakazaka be mandositra antsika ireny dia reverin'ny zareo fa olona misy virus ngampitsika ka ie tena nitsoaka antsika mihitsy le olona fa efa reto koa i sandifiavitra ka dia ahoana sandifiavitra otry fa inona ary ty ataonareo mianadahy a zay ihany nge reto e tena ohatrany mitady atao ohatranay ngenareo izany e andao reto fa nareo ne sisa no endrasany e izakainareo iza ho anareo ay tena memanatona ane izy marina e andriamanitro to olona efa miosin-drasy efa mivoatra be daholo reto fa iza ho anareo e iza mitetavinareo vonitsoa fatandreo ianao fa valio fotsiny hoe tsy ao dokotera matahotra ka jereny masonyreto mijery anahy e sady ny tena mivoaka raha be tsy mitsanina mihitsy io ary fa midonaka sady mivoaka setroka tsy setroka izany reny fa avy amin'ny alalana io ny voan'le mikroba mahafaty olona io le mahafaty ao anatin'ny 3 andro monja trekako meta malakilaky ianao aza vela iotrany 2 metatra ny elanelana aingana e lasao aza reo hoe tsy ao dokotera malaky ianao e losy ty marina jereo fa manatona ihany zareo tena maimboka nge izany e azy fa teny tsy ato dokotera tsy ato a dokotera zay hitanao fa lasa tena malemy marina ary taizary nidiran'ireny teo e ka efa hatreny amin'ny hopitaly ane izany ny kotabasiny ireny e mena fanafody ony zareo fa marary ny fanafody nefa ty tsy misy mahomby izay atao dia ny anjehany ary zao narahany hatraty izao e dia aiza moa izany ny tomobilina anao amin'izao ahoana moa ny mbola ahafahako hitondra tomobilina amin'izany e efa niafina aza ane izany hiditra teto fa tsy haiko izay mbola nahitan'ireo anaty eo e sa ve nisy nahita ihany ary ve ny sasany amin'izy ireo fa ny tena mahavariana na koa nge raha matody dia maninona e ka reto izy tena matanjaka be tsisy ohatr' izany ko mafy ane izany azakazaka nataoko izany fa tena mbola mifanenjika dia izay mahita koa dia miroso manampy azy tena tsisy hevitra ntsony ty rangaha fa andao malaky ary andeha andositra fa tamin'reto indray any izy areo e aiza andao hitsambikina eto amin'ity varavarakely ty eto amin'ny doso ty andao fa ato angamba ny mora ivoahana dia ahoana raha pitehany ato daholo izany ny etantsika ka fa ny entana ve ny ambony sa ny ainy e
alefa ao miakara ianao. tena efa mihamaizina mihitsy tia ny andro a mbola tsy afa-po amin'ny fanakorontanana ny tranontsika ihany ane zareo e. Ka miala nenina mitady antsika neny zareo e. Evereo fa miafinao ntsika fa ono a ao raha araka ny fahalalanao zao dia efa narary firy andro zany zao zareo reo. mety ho mara aloha ny efa akaiky ho faty ao e. Raha mbola mitoy androany alina ny fijanonandreo dia tena mety maro mihitsy ny faty. Efa roa andro narary manko izy matoa efa mamoaka setroka ohatran'ireny. Ary tsy tazanao ve aloha rado gardien teo iny Efa ny findrahany koa nge izy e. dia tsy voatsabo tsony ve? Na tokony ho avitra tsy misy hevitra tsony ny aminy e. Izy koa tonga dia ny fangaro be tamindreo taony e. tena lozy tia manjoantsika olombelona tia ka inona re ny anton'izao e. Fa tsy fantatrao nga fa efa voasoratra avokoa ny zavatra rehetra mety iseho aty amorena aty e. Tsy dia sany loatra koa e. Ny sasany manao ny adalany dia ny rehetra no migoka ny vokany e. Marina daholo izany e. Mahingina aloha fa ohatra misy emoka manatona ny izany e. Oay, vonjeo fa misy misintona. Vonjeo Vontsoa aiza ianao teo e. Iza no misintona azy teo. Eka dia tonga soa daholo zany raka izy a. Efa tena lavitra be ilay lalana ka amin'ny firy aloha izao e. Efa mivalo latsaka fefany izao a. Fa tena valaka aloha azy zany ka avikiry mioto mba tsindritsindrio kely a. dia tsy menatra akory tsany teo imasoko eo eo mihitsy tsy tahotra tsenatra fa dia sano miantso amin'ny mioto mba hanendritsendry azy o. taovy mafimafy kely izay kory kaladala dia tsy mba nandaha akory na dia kely aza. eo mihitsy ka zay afa bizaka sahady azany marina ao fa fiampiazako indray indri avy eo e any a. Iza no hiaraka amin'ny kitetina efitrano aloha e. Fa tindry ity ve aloha tsy mba fizaka mihitsy e. Hitao a? Ka tsy atoranareo ve aloha izany ny lakozia sa tsy handro sakafo tsika fa tonga dia atory? Ndasy vetivety kiry volana mbola mba mamipihana kely mioty vetivety fotsiny kia. Ka hoana tiandry ve zany ataoko izany ry mioty a? Ary aza sarokena ohatrany io mondry e. Andrekako tia fasahintsany dia tsy fantany ary ve hoe teritra mafy amin'izy roa volana izay mahatonga azy tsy mahalala vizakiny. Tady lalana periny masony tsy ahita retsy mifampipihana sy mifanindritsindry retsy. Ny azy tokoa ny fony no tsindriny e. Se aleoloha izaho hiakatra nambony sady mba hijerijery izay zava-misy ihany. Tena ngeza koa moa izany raha tranoko. Ary aloha hijery kelinao an-dakozia aloha e. Ary tsy mirehatra ny ety hijiro amin'ny couloir ity izany e. Tena maizina be. Oay, misy tanana mangatsiaka be mandraina izany tanako izany e. Sady tsy mahavoaka feo an-tany akory. Ary tana miakatra ny izaho izany e. Ary toa ato amin'ny tranondrazana.
Naparetana ny jiro. Ary aiza le nitatana anaty io? Ary toa lasa natory tsy mifandrinan-drazana indray. Andriamanitra, dadabe maty ve sa matory e? Hoe tsapaiko, tena mangatsika be hoay. Ary toa nanjavana, lasa izy teo e. Ary marikotra be ny zazany. Mavesatra be any izany lohako izany. Fa maninona ary Andreka io fanina be Kay! Orakizy toa matory daholo anareo mifoaza fa misy olona mikikika be ny any ambony any de jereo fa misy raha mitete avy any tafitrano an'izany. Fa misy inona? Io Jereo hoe volana, mbola tsy miverina ihany anie izy le nitaona antsika ho any an-dakozia teo e. Ndraso atsoko mihitsy. Volana! Tena mbola tsy miverina marina izy fa aleo jerena any mihitsy. Ato ambony tandrifiantsika ato mihitsy misy azy teo ato raha ny tokony izy tokony ato. Aleo aloha andrehatra taosha amin'ity telefona ity fa maizina be koa ny lalatsara izany e. Fa misy inona fa misy inona? Fa tsy hitanareo ve io miakanjo fotsy be io e? Io jereo nge e. Andeha hoaizina reto e. Fa misy inona? Ary aleo jerena fa nisy nikikika koa teo. De misy raha mitete indray avy any ambony tafitrano an'izany Tsy misy ninina izany ho ary reto Tena nisy aky teo tena mba marina e. Ndao jerena ary raha tsy matoky e. Tranondrazana neny ho ao e. Avy daholo. Inona izany zao nitanareo ka? Hoatray, toa tsy misy ninina tokoa e. Tena misy tery koa izany ka marina e. Vontsoa hoay, io tetavy le biby hoanina io vadika marina. Biby inona re io e? Na lasa izy raha vao nahita. Vontsoa Fa maninona eto e? Iza nitondra teto? Tena mbola tsy misy tsarony izay niseho marina. Zao andao ianao afeny gatsy amin'itsy lavadrano taloha itsy. Eo amin'ilay lavadrano totorana itsy dia aza mihetsiketsika mihitsy ao. Zay Fa ho aiza ianao e? Hijeriny ao an-trano izay niafaran'ireo olona marobe maly e. Asa zay na efa maty daholo na efa lasa. Le biby saika hihinana anao teo iny koa mbola mila jerena ny toy niny Zahay vao tadidiko taholy. Zahay vao miverina ny saiko. Fanafody. Marary. Zay ary aloha fa lasa rehefa eo zany. Aleo hoe ho jerena ny ao an-trano. Fa fofoninona re zany Andriamanitra tena mahatsiravina. Ato an-trano nefa tsisy ninina tavelana kely aza. De aiza nefa zany fofony zany avy aiza zany? Ohatray fa inona zany? Fa iza no any e? Fa iza ny ato? Tena tsisy ninona.
ny entana koa nefa reto mipetraka tsara amin'ny plasiny daholy. Kay! Aiza koa ary Adrien teo nohatra ny ela be izany ka aza hita ka ny finoan'ireny olona efa tsy tompon'ny tenan'ireny ihany ny vadiko. Aleo aloha hitsangana moramora teto dia hijery azy ihany ka. Sady ohatry nefa mba nahazoazo aina kely koa. Adrien! Adrien! Fanakay zary sa ve lasa mivoaka ny ivelan'ny tanàna izy dia aninona ny koa nefa hitady faty. Any ary efa nilazainy fa hoe feno faty miapatrapatra rofin'ny fiara be isan'andro rehefa le andeha ho aleviny ireny. Andrekiako toa mihetsika daholo ny sary eny amin'ny rindrina nefa dia tsy misy rivotra akory, tsisy horohorontany koa. Adrien! Adrien! Vonintsoa mivadika ato an-dakozia ahy. Fa naninona ianao? Fa voakapoko ny lapoaly mafy ny lohako teo e. Eno a? Lapoaly aiza? Io lapoaly mipetraka tsara io ve? Fa ahoana koa ary izany? Tena izany ange no nahafanina teo e. Tao amin'ny salon tao koa aza anie ka nihetsiketsika ohatran'ireny hoe misy horohorontany ireny daholo ny sary eny amin'ny rindrina e. Oay, ary inona koa izany? Inona izany zavatra ny ambadika an'izany? Iza ny manakisaka entanao izany? Andraso jerena fa tena ato amin'ny salon mihitsy izany. Vonjeo! Vonjeo e! Loza inona re ty Andriamanitra? Vonjeo! Vonintsoa! Vonjeo e! Vonintsoa! Vonintsoa! Iza ianao teo e? Aza miantsoantso eo. Iza ny amonjy anao eo fa tsika aza nge nitadavan'olona famonjeny e. Vonjeo! Hay tokoa. Iza foana ho aza no migodingodina sy manakorotana entana any ambony an'izany, kanefa tamintsika nijery tany tsy misy inona akory any. Ka volana neny mety hoe niakatra any ngambe? Asa mety hoe mamindra entanao izy ngamba? Dia maninona izany tsy amin'ny andro atoandro manao an'izany fa efa amin'izao alimbe izao ka sady tsy mba niantso antsika akory ve izy hifanampy amin'izany? Aleo aloha jereko any mihitsy ka. Zafady kely hoe mba esory kely hoe aloha ny tanandriry mio dia aleo jereko any mihitsy izany aloha vetivety. Sao dia mba hiaraka amin'lahy e. Ka mijanona eo nareo fa aleo izany hijery azy ihany e. Ko raha tsy hoe borera lahako. Tsy matahotra an'izany efa vetivety e. Ary ninona ty ianao ka? Volana? Fa inona ny ataonao ato e? Manakisaketana angambindry sa sao dia mila mifanampianay ary e? Fa misy entana kisakitanao nga io ka? Mandeha any ianao matory dia ohatran'ny tsary mioty e. Volana, tsy tia mioty izany ankiza. Indriny tiako. Tena tiako ngendriry volana e. Lasa ianao mandeha any e. Mandeha any aho a? Tsanta! Tsanta! Mandeha any aingana aho a? Eny ary e, alao ary andeha. Fa ahoana koa ary izany?
Ie, efa avany ary zareo a. Tena tsy manan-kisaketana zany volana ao ambony ao. Ary ao aloha mioty a, mikisakisa aloha indry. Sady volana rangany tiako fa tsy indria, mazava ve zay e? Way, tezitra be mioty. Santa, inona ary ty ataonao ty? Tezitra be nge mioty e? De maninona? Mioty, fa ndeha hoaizy indri e, verena alokia. Avy alao izy andeha andry kanto azy. Lasa ny tokotany iny fa tsy niakatra any ambony e. Ory Santa, mandehana aloha lesy jereo mioty iny ka sao dia lasa niakatra any ambony any ko ady any izy roa vavy. Aleo fa ho jereko vetivety mihitsy indray ary aloha e. Fa misy inona ary atao ambony atao amin'ny volana ato zany. Raso. Ohatry, volana? Fa toa mbola mitomany foana indri e, fa hoana? Lasa ho ahy ianao mandeha. Fa misy inona ty e? Narahako aty mihitsy manko ialahy ka. Ay, nanaraka indri. Ie. De jerendri, io. Volana rery nge no ato e. Way, ohatry ny hafahafa ny lesy izy zany e. Dia sady toa tsy mampirina trano akory izy. Sady tsy manan-kisaketana koa. Ary mba aizafoana koa mioty teo e. Mandehana aloha jereo ka. Aleo mba ry avitra sy ny namany mbola tsy nandeha ireo indray no mijery azy any e. Aleo rehefa tafidina any tsika dia irahantsika zareo e. Eny ary. Izy nareo reo e. Maninona ty amin'ny tanànanay aty nareo? Tsy fantatrareo hoe tranomasina ty. Fa tranomasina ahoana ary volana? Natokana ho amin'ny fahafatesana. Tsy hisy hivoaka velona eto nareo na iza na iza. Ndao aloha ry Adrien, alamintsika amin'izay ty trano ty mba hatoriana amin'izay a. Jereo nge reto fikorontanany entany e. Sady le fofona ratsy be koa tena tsy afaka mihitsy. Ndao ary. Ary ianao mamafa sy mampirina fa za kosa andamina an'ireto seza reto. Ndao ary e. Kanto a, mba henindry ve zany feo manan-kisakisaketana zany? Eno a. Atao hiavitra sy lazy reto mitsirara amin'ny tany reto. Ary iza koa itsirahitsy. Toa mioty marina. Ary toa efa maty ane e. Maty ve mioty ry Andriamanitra? Iza nanao andreto? Fonjeo malaky rakizy a. Rakizy a. Fa misy inona ary volana? Fa misy inona? Ainga nareo e. Raso. Tena tsy misy hevitra tsony reto e. Tena mahaiza mionona rakizy a. Tsy lovo e. Ndrekakio. Eny e, tena tsy namantsika tsony reto e. Raso loha. Inona rety e? Raso, inona ty? Tena nisy biby nanaikitra teto amin'ny tendany reto teto jereo io. Andriamanitra losinina rety e. Inona natao? Andositra fahafatesana venona andehanana taty ambanivohitra. Lavitra be taty dia mbola fahafatesana koa no mitsena antsika. Okakizay a. Tsika nefa mba niala nenina e. Akory moa atao fa zay ngamba ny lahatra fa ny ambony kia. Ao zay. Tena mbola tsy fantatra koa aza ne hoe iza le nanan-kisakisaketana tao ambony tao e. Zao a. Andao aloha batatsika miakatra any ambony zareo. Atsodolina ankizy. Ay, lety e. Moso any sisa zany no any. Fa tsy salama koa ny kisandy ao e. Tsy nazaka an'le fofona maimbo be tato trano izy. Andao ary hoentintsika any lory zareo e. Sady iandrianiza moa tsika fa tsy maintsy tsika zany no manao an'izay rehetra izay e.
inona loatra ary izany maditidity be amin'ny tarehako sy mivavako izany e. Aleo marina aloha andeha hamonjy rendrano vao maraina. Mitondra fitaratra aloha dia savony servieta koka. Ka moa efa natambatra tato anatin'ity daholo ny zavatra ilaiko rehetra. Sady aloko mitondra akanjo soloina dia misola akanjo rehefa tonga any e. Tsy ataoko fantatra izy telo dahy mihitsy aloha izay andehanako. Aiza moa ilay fitaratra teo? Andrekako io? Ary toa miosin-draha be mivavako sy ny tarehako marina. Oay, ny akanjo kokoa. Losy ty marina. Aleo sasana malakilaky fa matsiravina. Oay, fa naninona re e? Ary aleo hoe sorinaingana koa ty akanjo ty dia andro amin'izay aho. Madio tsara kosa ka aloha azony etsy amin'ny taninandro etsy amin'izay akanjo ty amin'izay mora mainaingana. Dia andeha amin'izay hafa efa miandry izy telo dahy izay. Ay, maninona indray ary zazany e. Ay, mavesatra tapoka teo marina ny lohako. Mangory vitsika ny tenako. Ohatrany hoe miaritra izany rahako izany. Ary mba nakaiza ho volana e, ha? Na za koa aza ny lesy efa hatramin'ny maraina tsy nahita azy teo e. Ary sandy koa aza ny tsy hita hoe lasaizy e. Sandy aloha hitako ny voahany teo e. Sady niteny tamiko izy hoe andeha ho eny amoron-drano eny vetivety. Fa volana nefa talohan'izay no efa tsy teo. Aleo ary aloha jereko vetivety ihany izy e. Fa ndry koa ve tsy ho eny amorony e, ha? Rehefa vita daholo mantsy ny anareo izay aho vao andeha ho eny. Satria tsy azo avela rery fa tsy maintsy misy miandry foana ireo razany ireko. Dia ahoana moa izany ny sakafontsika aloha e, ha? Sakafontsika izao. Aleo lesy dia izay tonga aloha no mahandro sakafo a. Fa aleo aloha za hijery an'zareo any ka. Okey ary e. Fa tena tsy azoko mihitsy ty zavatra manjoanay aty ambanivohitra ty. Marina e. Miseho daholo ty rehetrarehetra ty. Odry, ary toa miverina sahady re, fa nisy inona, ha? Mbola tazako terina e sandy tena tsoko e. Dia nanontaniako fa ho any amorony vetivety hono izy. Ary aleo aloha ary za handro sakafo vetivety mandra-pahatonga an'zareo e. Ay, ndana re. Za aloha hiakatra kely eny ambony ihany hijery ny fatin'izy telo menada. Tsy maintsy alevitsika androany ihany mantsy ireo. Misy angady eo dia anomana an'izay rehefa avy eo. Zay vao azoko ny aiko marina. Inona koa ary nahazo ato eo e. Ary zay vao hitako fa misy fatim-behivavy mitsirara koa ty. Izy io? Andriamanitro? Tô sandy marina? Fa naninona koa sandy? Andriamanitro, nisy namana koa ve? Fa tena ninona loatra re Andriamanitra matolo ny namanay e. Teo sanatria ve ka nentin'ny rivotra tonga ty le mikroba namony tanandrenivohitra e. Andriamanitro.
ndao aloha ry seaka aina kely eto amin'ity azo midoroboka ity fa tena mafana be mihitsy zahazany sady tena reraka mafy aka. ay ndao ary fa sady misy rano kely mikoriana koa ambaniny eo dia afaka misotro sy misaso tsika e. dia inona ry izy dano ataontsika amin'reto fatiny izy efatra mianadareto a? Alohaloha tsy ampiakarina antsony ny vatana mangatsika ny sande. Tsika aza mbola hibata ny fatiny izy telo any ambony any hidina ty ambaniko. Tena mampalahelo reto a. Enjana be izy ty e. Alohaloha mba endrasantsika eo amin'ny tranondrazana kosa ny fatiny izy ireo vao aleviny. Sa ahoana? Ie, tena marina mihitsy ka izany a. Andao ampiakarina ny fatiny sande. Ao za atao amin'ny vatany ary fa ato mavesatra e. Ao ary. Dia ny ray eo amin'ny lohany dia ny ray any amin'ny tongony. Eny ary. Tena horingana edolo tsika rakizy raha zao no mitoy ka. Tena marina e. Sady mahagaga ny edy mitovy dolo ny nahafatesan'izy ireo e. Ao, ndao, ao batana izy. Ao ary e. Volana. Mbola tezitra amiko ve ndry? Tena azafady kia. Inona no ataonao ato amin'ny tranoko e? Zanak'izy ianao? Taranak'izy? Tsy fantatro fa masina ny tranoko. Volana, fa inona ty ataondria, ha? Tsarova fa tsy misy tavavoaka veloleto izany izay tafiditra ato amin'ity trano ity. Volana, fa inona ho aty ataondria, ha? Ody rakizy a. Nanahoana nareo taty? Zao ve leselary Adrien kely vao mba tonga hitsidika ny tranoko. Fa iny ty ataondry ity e. Misangy vendrisa maninona e. Dadanareo nge io e. Anasin'ny zanako laza fa tsy misy idiran'ny finado vavy mihitsy e. Zahay vao mahazahava amiko ny anton'izao zavatra rehetra miseho izao. Ay volana kaya tsy tompony tenany izany tao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny. Eny hatramin'izao mihitsy. Ary fatiny izy daholo ireo mitsotsotra etsy ampandrindreo. Loziny ty. Miala tsiny aloha ry dada sy neny volana fa izao ny zava-misy aty a. 3 andro izay no nahatongavanay teto. Fa ty olona isan'andro ny ainana taty. Ty ary ilay rano e. Dia entina miakatra aty ve ny sakafo sa hidina any amin'ny efitrano fisakafoanana isika? Tranondrazana torokala kely fa tsy fisakafoanana. Enao daholo izany namono reto dia mbola saika mono an'ity tovolahy ty ihany koa. Fa tsy fantatra langa fa tranondrazana ty. Tsy maintsy razana dolo izay tonga eto. Mazava? Adrien, tena nidiran'ny fanahy ny dadanao any ny zanako e. Volana. Volana. Volana ho ah. Andriamanitro. Tena vonjeo malalako e. Avoay tao anatiny izany fanahy ratsy izany. Tena enjana ty marina. Ary tao mitomany ilahy e. Ary iza daholo ilay mikodikodina sy manankorotanao ambony ao. Nefa ny antsika matory ety ambany e. Zany ve tsy misy ifandraisana amin'ny tany an-trano? Hitanao reny seza be dia be mikisaka sy mikorotana eraky ny trano ireny. Nga? Ny entana tany an-dakozia nakorotany daholo. Ny dadan'ny volana misy mikapoka ny lapoaly sy ny kifafa. Zany ve? Zay avao maivana marina. Ary aisa zany e. Aza hita ka misy olona mivinoko indray marina. Oe, ary izy reto toa dada sy neny marina. Volana. Ny zanako. Dada. Neny a. Dada sy neny a. Tsy hitako anena tongavanareo e. Fa naninona za teo?
Sory zareo eny aky tsapako fa lasa natao maty fitaovana hitadiavana namana ny vatako mba tsy hampitombo isan'ny maty dia hotsindromoko amin'ny tenako ity trano ny fanahy trano ny velona fa tsy trano maty fa ino ty ataondry avelao iny eno tsy mahazo manao an'izany ianao tazomy re izy volana avelao aky iny volana apetrao iny antsiny ao tsy mahazo mamony teny zany ry avelao volana avelao zay jereo anie dada sy neninareo foindry very zareo ndrirery anie mba zanany raha mbola velona ane za dia tsy avela fanaratsynareo fa tsy maintsy maty avelao ty trano ty mihitsy ny tranondrazana fa mifandray amin'ny tranonay ka tsy mamela izay rehetra tafiditra ato raha tsy maty daholo ary ohatra io fa mitady hetsika hidiran'le fanandray volana io ohatra mivoa daholo aloha ny ivelan'ny trano fa mitady hiotsaka anie ty trano ty zany eny tokoa aingana volana haizindry teo ty zay efa ty ambany tohatra ambany ty kanto ohatra ty ny tanandry dia avy aty aingana avy fa dia faly miarabantsika dia mianaka aloha tafavoaka somatsara atao anatin'le tranondrazana jerety isetroka be ohatra manome sarina dia volo misofina sy rambony izany dia iny fa memanjavina le setroka ie rava tanteraka teto le tranondrazana marina tena so ihany mihitsy ka tranondrazana mistery zay niseho rehetra taty zany dia niseho tany amin'ny dada sy neny ny volana tany andrenivohitra daholy tsy mampino mihetsika ny tanany dia mihetsika koa ny aty manakisaka fanaka nareo dia manakisaka koa ny aty fa ny tena enjana dia nidiran'ny fanahiny dadabe tato anatin'ny volana ka nanaovany an'ireny zavatra mahatsiravina rehetra ireny tena nazara mba tena miorikotra fa ny zava-dehibe aloha zao dia hoe rava le tranondrazana dia volana koa mba niala tao anatin'le fanahiny dadabe fanahy ratsy nahatonga azy nanao an'ireny zava-dozana mon'olona ireny eny satria ne za tempolo ny velona fa tsy tranondrazana tena efa tempolo ny velona mariny ry zao andao amin'izay tsika ody ka ampizay andao ary ampy izay fotoana lany taty amin'ny tranondrazana izay sady raha ny vaovao emiko dia hoe efa nilamina daholo koa n'le olana tany andrenivohitra momba n'le aretina fahafiny izany ve tena isorana mihitsy ny manam-pahefana sy ny fitondram-panjakana ny namahan'iny olana iny mba afaka hiaina mpilaminana amin'izay zany tsika rehefa tonga ny andrenivohitrako natolotra ny malay misaraka groupe hoanareo teo ilay tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe tranondrazana tantara nosoratany Clémentine Sylvia novelomy Saloy Miartina Miray Tovo ary Tsiry nandray fiosana totosa Tovo Andriambololona studio ny prod